Efa ndresaka an'izay sehatra ny tontolo iainana izay ihany sika dia efa mbiakoditra amin'izao fotoana izao ny fahasamban'ny tontolo iainana izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga izany voalohany ny fomba fambolena taloha, izany no antony nanatanterahana ilay tetikasa pampam izay natao tany amin'ny faritra Vakinankaratra iny ny 12 sy ny 17 ny volana Aprily lasa teo. Tetikasa natao izarana sy ampahafantarana ireo teknika mpambolena vaovao nataon'ny GSDM moa izy ity. Maro ny tombontsoa anatin'ireo tetikasa mpambolena ireo ary anatsarana ihany koa ny tany sy ny fitombon'ny vokatra ny tena tanjona ao anatin'izy ity. Anisan'ny sakana tsy ahafahan'ny tetikasa vaovao ampiarina moa ny fanentanana sy ny tsy fahampin'ny fitaovana amin'izao fotoana izao izay efa ezahana ny tady vahaolana manodidina azy ity. Fahalafo vaovao mahakasika ny tontolon'ny zavakanto izay no isarahantsika amin'ity takariva ity, satria dia ny 25 ny volana Aprily hatramin'ny 15 ny volana Meo avy izao no hanaovana ny andiany manaraka amin'ny festival Madajazzcar. Hiavaka tokoa izany andiany izany no ireo fandaharam-potoana samihafa izay narafitra nomezana fahafampony rehetra. Hetsika maro samihafa ihany koa no tanterahana ary isany amin'izany ilay hetsika iarahana amin'ny UNESCO. Karazana hetsika manodidina 900 no anamarika ny festival Madajazzcar andiany manokana izay ho totsaina ny 25 Aprily hatramin'ny 5 Meo avy izao amin'ny toerana maro eto andrenivohitra. Anamarika ty andiany manokana amin'ny Madajazzcar ty araka izany ny seho ao anaty efitrano, kabaret, atrikasa arahina masterclass, sehatra ifandimbiasan'ny besin'ny maro, valandresaka ary podium jazz. Satria io jazz io zany tsy hoe fifaliana fanaovana mozika fotsiny fa mba hoe mba ahitana zany ny ponina rehetrarehetra indrindrindrina izay tsy manana tsy afaka miaino an'ilay jazz mba ahafantatra bebe kokoa. Ary zany mahatonga anay manao fampisehoana any Antsahamanitra. Ilay Antsahamanitra zao zany amin'ny alahady anatin'io amin'ny lahady azafady amin'ny dimanche 28 avril zany 20 April amin'ny folakandro dia misy artiste maromaro zany amin'io. Fa isan'ny ampiavaka ty hetsika ty ihany koa ny fankalazana ny andro raisam-pirenena jazz izay iarahana amin'ny UNESCO, ka isy ny seho lehibe ho karakaraina entina hanamariana zany. Noho ny fisian'ny pesta teto amintsika tokoa tamin'ny volana Oktobra 17 lasa iny, vanim-potoana fikarakarana ny Madajazzcar dia tsy totosa ity hetsika ity, ka izao ho karakaraina izao ny andiany manokana. Hatreto tokola sy toboko vavy ny vaovaontsika tamin'ity takariva ity. Makasitraka fenanao tsy nisaraka taminay ary mbola mitoy ihany koa ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV dia apetraka ny velomandram-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Makasitraka tompoko. Mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanana assurance AVA aro ny vahoaka. Tenareo koa misaratanarana dia izao ho an'izay ho taranaka reo. Zay na raha anao teo ny vaovao niaraka tamin'ny assurance aro